Ity programa manaraka-ty dia novidinina manam-piara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer. Tsy tiako ny aneranao ankatoan'Andriamanitra satria manambola be ianao, feno fahombiazana, manao soa, manana trano be. Tiako ianao ankatoan'Andriamanitra satria ity an'i Jesosy ianao. Androany iresaka ny amin'ny fanapahana ireo asan'ny Satana. Amen. Tena mahaliana antsika izany. Izao hitanao ny devoly dia manam-pilany eo amin'ny fiainanao amin'ny jaona folofolo. Baiboly milaza hoe ny mpangalatra tonga hamono, angalatra ny andringana. Ny asany izany mamono, mangalatra ary mandringana. Tsy mamono anao fotsiny ara-ny nofo, fa mamono izay rehetra tsara amin'ny fiainanao, mamono fifalianao, mamono fiadananao, mangalatra amin'ny fiadananao, mba hampantatra anao. Fa hoy Jesosy, zao avy mba hanana ny fifaliana amin'ny fiainany. Iveriko fa ny fianarana mankafy ny androm-piainanao dia iray amin'ireo fomba lehibe eto tany, manohitra ny devoly ny amin'izay rehetra nataony taminao. Tsy tena nankafiziko loatra ny fiainako, fa zazako dia feno fanararaotana ary tsaroako tsara fa nanofimezako aza nananakolana tamin'izany. Ny raiko dia bekizitina, maditra, mafo ary tsy mba nisy fifaliana tao an-tranonay. Ary teo amin'ny 50 taona koa vao nahita. Fa betsaka ny fiainana tsy hitako nefa Andriamanitra tsy mitady antsika handalo fiainana fotsiny fa ny ankafy azy izany koa. Tiantsika ankafy ny toerana misy antsika ka hatramin'ny ilay antsika, tiantsika ankafy ny androm-piainantsika rehetra ary ny fifalian'ny tompo no herintsika. Dia tiany Satana esorina ny fifaliantsika satria rehefa afany izany dia azony koa ny herintsika, ka rehefa azo ny herintsika dia mora aminy mitaka antsika. Devoly izany manana planina eo amin'ny fiainanao fa isaoran'Andriamanitra. Izy koa manana planina ny amin'ny fiainanao. Zao Jakoba 4:7 milaza hoe koa manekehan'Andriamanitra toero ny devoly dia handositra anao izy. Hitanao tena tsotra kely izany. Tena tsotra. Ataovy izay lazain'Andriamanitra dia tsy manam-pahefana amin'ny fiainanao ny devoly. Fa tiantsika ny manao izay tiantsika, manao izay heverintsika sy izay tsapantsika, izay antenaintsika eken'Andriamanitra. Dia lany andro amin'ny fahatezerana eo, dia tezitra amin'ny devoly satria tsy misy mandeha eo amin'ny fiainanao. Fa manekehan'Andriamanitra. Fa tsy mahavita ninino isika manandra manohitra ny devoly raha toa ka tsy mananken'Andriamanitra aloha isika. Ny herin'ny fanoherana dia ao amin'ny fanekena. Henonao ve ao? Tsy ilaina ny manandrana manohitra ny devoly raha toa ka misy toerana tsy vankatoavana eo amin'ny fiainanao izay ataonao fialatsiany foana. Izao lazaiko anao fa mety misy toerana teo amin'ny fiainako izay tsy nankasitran'Andriamanitra fa tsy mbola nomaniny amin'izany aho aloha. Sika rehetra manan-javatra ohatr'izany. Tena faly aho fa Andriamanitra tsy tonga dia mampiseho antsika izay tsy mety rehetra indray mandeha fotsiny sahoana. Fantany izay afaka antsika sy ny fotoana ary manao zavatra ao antsika izy dia manao zavatra ao antsika dia avy eo manome fotoana kely antsika. Izay vao mampiseho zavatra hafa indray. Azoko lazaina ary tsy milaza izany aho mba hahafahako misehoseho akory. Fa afaka milaza tsotra aho fa tsy mahita tsy fankatoavana eo amin'ny fiainako. Izany tsy midika fa tsy misy mihitsy fa izao aloha aho tsy mahita. Ary izay asehon'Andriamanitra tiako ataony tsara indrindra mba hifandraisako aminy satria izaho nianatra izany ary dia tena fotoana lava sarotra izay nanaovako diso foana izay. Nolalovako daholo ny zavatra resahako rehetra, ny tiako sy izay heveriko sy izay ilaiko, ny mahafaly ahy, ny fihetsem-poko. Manilika any amin'ny devoly foana. Dia tesitra satria ao mahatsiaro hoe devoly foana.
dia nanomboka ny tanisa matetika ny tapany amin'ny Jakoba 4:7 dia henoko ny olona manao hoe rehefa lasa kristianina ao ny olona dia mirona kokoa mitanisa ny tapany faharoa amin'ny Jakoba 4:7 toeriny dia voly dia andositra anao izy. Fa tsy izay no tena lazainy hoy izy fa maneke an'Andriamanitra. Toeriny dia voly dia andositra anao izy. Tiako ianao anana fahasahiana lalina kokoa mihoatra noho izay aingana sy takatrao ary tena nankatoavanao an'Andriamanitra. Resaka aminao momba ny fomba fanesorako ny enta-mavesatro dia efa hainao avokoa ireo tantara-kely nampianaran'Andriamanitra ny asaribidin'ny olona mendrika fa tsy ilay miteraka olana ho an'olon-kafa foana zao. Hitanao tany amin'ny taona 70 tany rehefa nampianatra Andriamanitra metrahako izany enta-mavesatra ratsy izany ao amin'ny toerana izay tokony hisy azy dia nila 2 taona izany. 2 taona fankatoavana anao izany. Ary tiako fotsiny ianao ahatakatra fa tsy nentina ataoko. Ary nandany fotoana maro ny tabatabany devoly ny saina hoe nahoana ny tsy mety mihitsy ny fiainako. Fa maninona ny tsy manana fahombiazana? Nahoana ny tsy tia, nahoana ny tsy rindry mitombo ny asako, nahoana Andriamanitra, nahoana roviana Andriamanitra, roviana. Dia mitabataba ny devoly foana ary farany nahita fa raha toy ianao ka manao izay lazain'Andriamanitra. Marina edy sarotra izany izao. Rehefa nilaza fa hitory ny fanampahana ny asan'ny Satana tamin'ny alina sy tia marainy ity dia nitehaka sy faly daholo ny olona. Vaiko fa rehefa lazaiko anao ny fomba fanampahana ny asan'ny Satana dia hijanona koa nitehaka. Tena hafa mihitsy ny ety ambony ety mahita olona jery izay mahafaly azy ireo sy ireo zavatra izay sika tena tia zavatra tsotra foana karazana formule magique vaovao. Fa ny Baiboly tsy mbola niova hatramin'ny nandratana azy. Ataovy izay lazain'Andriamanitra dia ho tahiny ianao. Ataovy izay tianao atao dia ho tonga korotana ny fiainanao. Androany sika resaka fitsipika sy fifehezan-tena. Raha tsy araka ao ireo 4-3 hafa dia very betsaka ianao. Fisaoran'Andriamanitra misy CD na mijery izany amin'ny télé ianao. Ny fitsipika sy ny fifehezan-tena dia teny ilaina iainana eo amin'ny fiainam-pakatoavana satria raha pakatoa ianao tsy afaka ny anao izay tianao atao foana. Ny androm-piainako rehetra mameno tenako foana aho. Ny androm-piainako rehetra dia mameno tenako foana aho. Isaky mipetraka hihinana aho dia mameno tenako ihany koa. Rehefa misy olona manadala dia mame ny eritreritra sy ny teniko aho. Tsy tonga ilaza aminareo aho fa olona mahafinaritra. Na izao na ianareo sy satria nahoana? Fahotana tsy fahafatesana. Romana 4:9 fa izao ny voalaza ny maty ny fahotana isika. Izany midika fa ilainao havaozina, ilay nateraky indray ao amintsika no havaozina. Ilay fanahy ny havaozina tsy misy ifandraisany amin'ny fahotana. Sombony amintsika ny maty ny fahotana. Fa ny tontolo-panahy ao amin'ny tenantsika dia misy asa mitohy. Izao angana kokoa manao eny izao, manantena sy mivavaka mba tsy hifanditra amin'Andriamanitra 2 taona nandrana naisotra zavatra tsy ohatran'ilay fametrahana enta-mavesatra amin'ny toerana. Dia veriko fa mila tonga eo amin'ilay toerana ianao izay ahitanao ny lanjan'izay resahako sy alalanao raha toa ianao ka tsy mankatoa an'Andriamanitra ianao dia tsy misy akony izany. Dia fantatro fa miaina ambany fahasoavana isika. Ary Andriamanitra mamela antsika ary mahafaly tokoa izany. Fa ho fantatrao androany ihany koa fa ny fankatoavana dia fifandraisana amin'ny vatana amin'ny fatra ny fitiavantsika an'i Jesosy. Tsy tiako ny anerenao ankatoa an'Andriamanitra satria manambola be ianao, feno fahombiazana, manao soa, manana trano be.
tiako ianao ankatò azy satria dian'i Jesosy, satria tsy tianao ny hampalahelo ny fanahy masina, satria mihoatra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, tianao ianao mba ho sitrak'Andriamanitra. Tsy mahafantatra anao aho fa izaho hitanao zao dia fantatro fa tena daladala ity fa malahelo an'Andriamanitra aho. Fantatro fa tsy mila ny fitserako izy fa mihodina eo foana aho, Andriamanitra mifona aminao noho ny ataon'ny olona, mifona aminao aho fa betsaka ny olona eto an-tany tsy te hifampiraharaha aminao ary mampifandray ny anaranao amin'ny tenin'ny ratsy ny loza maro koa. Andriamanitra mifona aminao ny amin'ny vonon'olona, fitaka, zavatra tsy rehetra, ireo ady amin'izao. Fa ny Baiboly milaza fa ho fahazavana hamiratra ao amin'ny aiziny isika, ary za te mba olona ireharehan'Andriamanitra. Tsy tianao ve ianao mba olona azo ianterana fa tsy ilay tadavinao anatin'ny korotana misy ankehitriny? Zao afaka azavaiko fotsiny ve fa hatramin'ny voalohany raha teo mpakatoa ianao dia ianao mihitsy no vidin'izany? Raha teo mpakatoa aho sady zany mihitsy dia izaho no vidiny, dia mbola ho izao ihany no vidiny, dia hoy ianao izao za koa zany ny vidin'ny tenako, tsy izay tianao foana natao amin'izay. Zavatra tsy ho tsara foana, zavatra tsy hafinaritra foana, zavatra rehetra tsy hampimehanao foana, andalo daholo zany. Fa hitanao tiantsika foana ny fombantsika, tsy misy olona ka tsy tia ny fomban'izany, tiako ny any fombako. Fa mila fantariko fa tsy voatery izay foana ny zava-misy, ary mila mino isika. Laza izao tamin'ny ray amin'ireo fampianarako hafa satria misy olom-baovao eto androany. Tokony hinoantsika fa izay rehetra ataon'Andriamanitra ataontsika, laza amintsika izy mba hanao na tsy hanao izany mba ahasoantsika. Raha afaka ino ianao koa na manao ahoana fanirianao zavatra iray, andeha atao hoe vehivavy irery ianao ary tsy mbola manambady foana ela dia mahita lehilahy tsara tarehy ianao manatona anao dia tena ohatrany tianao zany izy dia fa tsy mpino izy aloha e. Tena tsikaritra olona vitsivitsy kely koa ianao, fa mbola misisika ihany ianao dia manomboka mieritreritra hoe andeha ho vaiko izy. Dia miteny aminao Andriamanitra, aza manaiky azy, aza manaiky azy, aza manaiky azy, aza manaiky azy. Andriamanitra ho tena rery eo, tsy te hijanona rery intsony eo, aza manaiky azy, aza manaiky azy, aza manaiky azy. Zao Andriamanitra tsy miteny aminao zany mba tsy hanananao olona miaraka aminao. Tsy miteny anao zany izy satria tiany mahita anao mitomany matory amin'ny alina satria rery ianao. Miteny anao zany izy satria te hamonjy anao amin'ireo fotoana ny fahoriana sy ny fahantrana ary ny fangirifirina. Ka raha miandry an'Andriamanitra ianao, raha miandry azy ianao, dia entiny eo aminao ilay olona amin'ny fotoana mety ary hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao zany. Dia afaka ampiarinao zany amin'ny fomba samihafa, anarivony. Zao ametra-panontaniana sarotra aminareo mikasika ny disiplina, andao hijery toerana maro samihafa. Androany maraina hijery ny fizotrany hoe hatraiza ny famesanao ny vavanao. Teny foana ve ianao? Na koa ianao tsy dia mba miresaka filo loatra, mety tsy dia mahay miteny loatra fotsiny angamba. Ny maraina ny verina tamin'ny efitranonay izay hiandry ny fanomboan'ny fotoana dia nanao izay andefasana mikrofona ao ary Dave nanampy afoana rehefa mametraka azy eo aorianany akanjoko satria tsy vitako rery zany. Za tsy hitako izy, tsy tao izy, tsy nilazany azy enalena Dave tena mahay manjavona mihitsy, lasa izy. Za mahay mifandray tsy hanao ohatr'izany mihitsy a, za miteny izay ilaiko foana fa tsy everiny akory zany, manapa-kevitra ny andeha izy dia lasa izy. Dia lany ny fotoanako amin'ny fitadavana izay toerana misy azy, amin'ny fitadavana olon-kafanampy ahy, ary miresaka betsaka aho matetika fa izy dia tsy miteny firy. Samy manahirana daholo zany.
raha tsy dia mahay fifandraisana ianao dia mila manandrana mifandray kokoa dia mimenomenina amin'ny deva ao hoe tsy tahitra izy tsy lazainy azy enalihany tamin'ny maraina. Rehefa miantsena izay dia tena matsikaiky lany andro mitady azy a dia tsy azonao lavina izany, hitanao izany ny marina rehefa any an-tsena izay dia mitodika eo dia efa lasa izy dia tsy hita mihitsy hoe aiza dia miantso azy aho fa tsy mamaly telefonina izy dia any izy dia tsy mamaly dia tsy mahafinaritra ve tevy mampanao ohatr'izany. Firy aminareo no nahita fandaran tele tamin'ny farany herinandro no mikasika ilay fanalahidina kofra. Zaho raha tsy hitanao izany dia mila mitady fotoana kely ianao fa mila mihetsika ao raha tsy izany izy no avy analaheto. Karazam-peo manahoana no ampiasainao? Hitanao izao dia mirona foana amina karazana sazy rehefa totsirangany zavatra iray, izay ny fomba nalehibehany lehibe tamin'ny sazy sy ny fahamafizam-pondehilahy. Ary hitanao matetika tsy izay lazainao fa ny fomba filazanao azy. Amen. Jerentsika ny Isaia 7:7. Izao ny fanapahana ny asan'ny Satana ny resantsika. Fezinao ny vavanao dia tapahinao ny asan'ny Satana. Azonao ve izany? Isaia 7:7 milaza hoe ary iantso ianao Jehova hamaly anao, hitomany ianao ary izy ianao intia aho. Raha esorinao tsy eo aminao ny ziogan'ny fanandevozana rehetra sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy, ary ireo endriky ny teny ratsy na diso na mahery na tsy marina rehetra. Dia izay no milaza amiko fa raha tiako voavaly aingana ny fivavako dia mila manao zavatra mivavako aho. Tsy ny hitanisa fotsiny eo amin'ilay vavaka, tsy mitanisa fotsiny eo amin'ny fiderana, afaka manana fanehoana aho eo amin'ny fiainako izay anehoako ny zava-panahy amin'ireo namako ara-panahy dia mody avy eo, ka rehefa manakatona ny varavaran-tranoko dia toy ho ratso any rehetra izay miara-miaina amiko. Tena marina e, ndao iovy isika. Na zao fa mahay miara-miaina amin'ny olona rehetra talohan'ny isiany olona tao aminay. Izao ilaina ny fitsipika. Tsy adikevitra fa ny vava ny toerana sarotra indrindra. Amin'ireo toerana rehetra dia izy no sarotra fehezina indrindra ary ny Baiboly milaza fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Izany lazako taminareo isaky ny mampianatra fa rehefa miresaka aminao ny amin'ny fitsipika sy ny fitondran-tena sy ny fankatoavana, izany tsy zavatra izay anereko anao ojo izao dia hanandrana ny herin'ny fanindrinao mba ho lasa olona tsara. Tiako ataonao dia mody any an-trano, mandany fotoana amin'Andriamanitra, milaza hoe Andriamanitra tiako raha izay rehetra ilainao ahy, fa tsy vitako izany raha tsy ataonao amiko. Mila ataonao amiko izany. Afaka mandany fotoana kely ianao manandrana sy mampitombo fotoana amin'Andriamanitra ary mahazo tombony kokoa amin'izany. Ianao ve? Andriamanitra, manandranao, Andriamanitra, manandranao. Fa manana fotoana isan'andro aminy ve ianao mialohan'ny ivoahanao an-trano sy anaovanao zavatra fa tsy dia mahay mikasika ny fotoanao fa milaza ny rehetra tsy manam-potoana. Andriamanitra mahalala ny toeranao raha reny tanora ianao ary mananjanaka kely 5 ary manandrana mamoaka azy ireo any amin'ny tokotany ianao dia tsy mety afaka mandany ora 2 amin'Andriamanitra ianao isa-maraina tahaka ny sasany fa manana 1 minitra ianao. Ataoko fa afaka midy irery eo amin'ny dosy ianao ary mivavaka 1 minitra. Mivavaka 2 minitra ianao, mivavaka 10 minitra ianao. Ataovy izay afaka ataonao dia aza mitaraina amin'izay tsy vitanao ianao. Amen. Veriko fa raha manomboka amin'izany ianao dia izany fanindriana andany fotoana amin'Andriamanitra izany no tombo ary tsy ho lasa olana be hovanao foana izany. Lazaiko foana izao rehefa mitory aho. Tsisy fanantenana ny fandresena raha tsy mandany fotoana manokana, irery, mirindra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy mamaky fotsiny, tsy milaza fotsiny lisitry ny zavatra ilainao androany mba hamonjenanao,
fa miandry azy fotsiny dia milaza hoe Andriamanitra very aho tsy misy anao, tsy mahay ninina mihitsy aho tsisy anao, isan'andro aho manao hoe Andriamanitra raha tsy manampy ahy ianao, akimbony ny vavako, anana olana amin'izany aho androany. Lazaiko izao manaiky izany aho mahay vava aho. Izany mihitsy aho. Ohatra hoe nila nianatra fa Andriamanitra niantso ahy ho mpampianatra anareo fa tsy hampianatra ny vadiko. Dia nila nianatra aho ny ampiteny sy manakombona ny vavako. Tonga mpianatra anareo mba hietry anaiky ny ampianarany ahy koa. Mahay aho fa mbola tsy tanteraka amin'izany aloha. Misaotra tompoko. Misaotra e. Tena marina firy taona ny laiko ary hatramin'izao aho tsy mbola tanteraka foana. Mba hafana mameno vavako rehefa tianitsy ahy Dave mikasika zavatra iray dia hoy aho hoe ianao koa manana olana shea. Isy milaza hoe za vavolombelona. Hoy ny Baiboly hoe ny adala no tsy tia fananarana. Mila manao zavatra isika eo amin'ny fifehezana ny tenintsika sy ny vavantsika. Taraina ve ianao? Tsy ianao izay ataonao, tsy hitanao izay atao, inona? Fa lazaiko anareo izao, Satana eo amin'ny fanindrin-dratsiny, eo amin'ny fiainanao dia manao izay atesitranao eo amin'ny ambony indrindra. Mba hanarianao fotsiny fifatoanao ka hanomboanao hitady zavatra daladala imonomononanao. Zaho ataoko fa mila fahalalana sika mikasika ny fimonomononana, mila haintsika fa rehefa betsikely sika dia manokatra varavarana ho an'ny devoly, ary tsy izany ihany rehefa monomonona ny fiainantsika sika dia mijanona eo foana. Fimonomonona midika hoe hijanona aho. Fankasitrahana midika hitsangana andeha aho. Afaka monomonona isika dia mijanona eo na koa mankasitraka dia mitsangana. Izay ataontsika ihany no tanteraka eo. Tiako jerenao ny Korintiana 2:10. Resaka ny fanampahana ny asa Satana isika. Afaka mijanona tsy monomonona isika ary mamela mosina ny devoly. 9:9 areo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny. Ka 3:2 ndringana indray andro. Lazaiko anao fotsiny fa misy ako ny tsy fankatoavana. Zaho tsy milaza aminao fa ho faty ianao satria tsy mankatao an'Andriamanitra. Kanefa ianany asa safira ohatr' izany. Fa aleo fa mahazo famindrapo foana isika. Fa rehefa tsy mankatao isika amin'ny toerana eo amin'ny fiainako na amin'ny fiainanao izay mijery tele, amin'izay toerana rehetra nalalantsika tsy fankatoavana izay anaovantsika fialatsiny izay fanaontsika foana. Manao fialatsiny foana isika dia samy laza amin'ny hafa hoe tsy napoiziko vitanao izany. Fa rehefa ny antsika dia manana ny rariny foana. Tokony izay mihitsy fa izao. Sy tokony izany mihitsy fa lazaiko anao hoe ny antony rehetra dia tsy mampaninona ahy, ny tsy mankatao an'Andriamanitra. Ary misy ako ny avy amin'izany. Tsy tonga dia maty isika fa manana fahafatesana eo amin'ny fiainantsika, dia manana fahafatesana eo amin'ny fanahintsika. Miasa saina isika dia kivy isika, tsy mety afa-po, tezitra, malahelo, tsisy fiadanana, tsisy mahafa-po antsika. Hitanao ny kizitina izay monomona dia tsy mba ho afa-po mihitsy amin'izay rehetra aminazy. Amin'ny Filipiana 4:4 ny Baiboly milaza hoe aza manana inona fa ny zavatra rehetra dia aoko fivavahana sy fonana mba mifisaorana no hanambarana ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianao ngamba dia ozy izy hoe inona ny antony hanomezako azy ianao nefa ianao raha mbola monomonona foana amin'izay efa nomeko anao.
faly mihitsy ao androany hiala eto ampitaonanao avy eo dia faly aminao ny any Virginia satria ianao tsy afaka nitezitra amiko aloha. ity programa manaraka ity dia novidinina manam-piara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer.